Ny Paska izay no amarana antsika ny herinandro fiarahana androany. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana fankahita hita daholo ianareo, fantatra ianareo izay manaraka ty dinidinika ty mangasitraka indrindra mampahery, ary tena lazaiko aminareo fa fitahina ho antsika ny miaraka amin'izao fandaharana izao. Tongotra mandrakariva ho anao ny firarintso, ny fiadanan'ny tompo aneo anao sy ny ankonanao, hiaraka hivavaka sika. Ray malala ny an-danitro, misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindraam-poninao zay tsy nalandritra anay. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra. Misaotra ihany koa noho ny amin'izao fotoana izao zay mbola omenao anay iarahany mandinika ny teninao, mifampahery eto izahay, miara-mianatra eto izahay, azonao iantoka fa ianao mihitsy no mampianatra anay amin'ny alalan'ny fahalalana masina. Esory tompoko ny hevitra mampisaraka any aminao, fa aoka ianao no anjaka ty anatinay. Nara Kristina angatana vavaka. Amen. Ny andinina atao tadina tamin'ny herinandro ity dia ny Exodus 20, andininy fa 9 sy 7. Ahoana le vaky le teny? Ary raha anontany anareo zanakareo hoe inona no antony zao fanompona ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska an Jehovah zay nandalo ny trano zanak'Israely tany Egypta, izay raha namely Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Ifaombavanao zany ary iriko mba aombavantsika hatrany hatrany. Ny nandinikotsika tamin'ny herinandro ity fa efa hiatra tao Egypta ny loza fahafolo farany, nomena fampitandremana farany Farao, ary tsy maintsy hanao fanapahan-kevitra izy eto. Kanefa ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisy dia tena iankina ny aina, tsy ain'olo tokana fa ny ainy rehetra mihitsy ny tany indomondoza amin'izay mety fanapahan-kevitra raisina. I Farao zany zao, ny fihetsiny zany zao no miantoka ny hoavin'ny firenena ray manontolo, eny fa na dia ny ainy koa aza. Ry mpiara-midinika namana, inona no tsapanao? Inona tokony ataontsika raha efa mitambesatra amintsika ny asatro ny telo-javatra fa misy safidy tsy maintsy raisinao eo amin'ny fiainana. Eo anatreha safidy raisinao dia tiako ny laza aminao fa vonin'Andriamanitra ny mianao ny fahendrena rehetra mba hahafahanao mandray safidy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, notiniantsika tamin'ity ihany koa ny fampiomanana, ny fiomanana nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra hivoaka tao Egypta ka tamin'ny alalan'ny fanoloran-tena, ny fiankofana amin'Andriamanitra, ny fanomanana tsara indrindra. Resantsika ihany koa ny amin'le hoe andraikitry ny ray aman-dreny koa ny mampita reny tantara reny fanandramana reny fanehoam-pitiavana ataon'Andriamanitra reny amin'ny zanaka. Ary ny hitantsika tamin'ny omaly dia niresantsika ny amin'le fitsaran'Andriamanitra, ilay loza niatra tao Egypta tao, ary nanehoana fa ireo Andriamanitra tsy izy zay niekofana sy no heveriny Farao fa ho Andriamanina dia tsy intsina tsy navonjy azy ireo. Ny amarana antsika azy dia zao hoe andro firavoravona natao fahatserovana tandindona ny Paska. Andro firavoravona zay tandindona ilay fanavotana lehibe ataon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Ny zanak'ondry atao fanaritra dia tandindona ilay zanak'ondr'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, ary izy irery ihany no hany ahitantsika fanantenam-pamonjena ho anjara avy. Dia hoy Paoly fa vavony Kristy Paska ho antsika. Tsy hoe natsangana Kristy Paska ho antsika, tsy izay ny lazain'ny soratra masina, fa hoe fa voavono Kristy, zany hoe amin'ny fotoana fankalazan'ny fiangonana, fanaovan'ny fiangonana, fanasan'ny tompo, dia matsiaro an'izany Paska zany, tsy hoe mankalazan'ny Paska izy akory, fa matsiaro an'le hoe fa voavono Kristy Paska ho antsika ny vahoakan'Andriamanitra.
tsy ampinina aminona ny zanak'ondry fa tsy maintsy natetina teo amin'ny tato-mbaravarana sy ny tolam-baravarana ny rany tahaka zany keo tsy maintsy tahaka zany koa tsy maintsy anolorana ny famendren'ny mpamonjy ho an'ny fanahy anankiray izay mino tsy hoe akory anolotra ny aino azao tontolo zao fotsiny Jesosy fa kosa ho an'ny tsirairay sambatan'olona raha tahiny ka mandray ny tenany ho amin'ilay sorona izay natao ho azy le mpiara-midinika namana Jesosy ray nanolotra ny ainy ho anao raha ny kely ny vahoakan'Andriamanitra tandindony rano zanak'ondry tandindony Kristy ilay rano zanak'ondry tamin'izany fotoana izany dia mihoatra lavitra noho izany no tokony hiekeko sy hinoko fa ny rano Jesosy lasaka teo amin'ny hazo fijaliana no tena famonjena sy fanavotana ho antsika ho amin'ilay fiainana ho avy izay omanin'Andriamanitra ho an'izay dia azy. Andriamanitra ny hitahy ianao ka hitahiry izany finoana izany, hitahiry izany fanavotana izany, hitahiry izany famonjena omen'Andriamanitra izany izaho sy ny ankona ianao sy ny ankonanao. Ombanao Andriamanitra mahereza fa efa nalatsaky Kristy ho anao ny rany mba hanavotana antsika tao amin'ny fahotana izay nalavo antsika. Ny tompony ombanao tsy amelanao irery izy mandritra izao tontolo andro izao hivavaka sika tompoko. Ray malala ny an-danitra misotranao izahay fa lehibe ny fitiavanao anay ka nampafantarinao anay tamin'ny teranandro ity ny fitiavanao, nampafantarinao anay tamin'ny teranandro ity fa ianao dia efa nandatsaka ny ranao hamonjy anay ka tahaka ninon'ireo vahoakanao tamin'izany fotoana izany dia inonay koa ankehitriny fa ny ranao no tena fanavotana ho an'ny tsirairay avy. Ampio ary izay Andriamanitra hanaiky izany fanavotana avy aminao izany. Ampio izahay mba hahatonga anay isan'andro isan'andro hifikitra aminao tsy hisaraka aminao raha io dia hirizo anao izahay dia mitahi manokana ireto mpiara-midinika amiko reto, mitahi any tsirairay avy. Anara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.